tsy fadarana fifadikany Imagina fahamora misy tia misy fahamora navoakany efitsiky mafatratraolina mivanily azy efitsiky misaotra ny tomponanjana teo aloha adindray no mialatsika dia miditro aveo indray présidence mondiale misaotra tomanolotra ny voahevitra moa avyvoalaza dia mifantoka amin'ny hoe mahita ny zavatra rehetra mitombo izay hibavaka misy Andriamanitra ilaio misaotranao ny fisiamanao sy faondramponao aminay mankasitraka amin'izay efa nomboranao tamin'ity fotoana ity ary miaraka tamin'ny tenonao mbola hiaraka aminay indray n'ity fandaram-potoana fahavity ka mampahazamanay ny hevitrao ny amin'ny fifadikana ny amin'ny asa fitoriana filazantsara ny amin'ny anao manefa ny zavatra rehetra dia nitenena tompo famiainy izay fiainana amin'ny alalan'i Jesosy sy ny fampitrampoana. Amen. Mialokana tantanay tonga dia fampifady misaotra ny sampaniloda izy eny ary iaraka itsika hojerentsika vivety ny hevitra madira atao hoe fifadikana avy eo dia hifantohantsika ny amin'ny ifandraisana fifadikana ny sakafo ary ny fitoriana filazantsara miaraka aminay Andriamanitra manefa ny zavatra rehetra sady resaka fifadikana isika izany no resaka sakafo no ilaza koa ny amin'izany Andriamanitra manefa ny zavatra izany manodidina ny fitoriana ny filazantsara ny fampanasa ireo famono no mitantanitsika amin'ity fandarana fifadikana ity zemisaona anarobao ny fandaronana rehetra eny ary fifadikana inona ny zavatra fantatrareo mba natao hoe fifadikana akapobe fotsiny fa azatao anatsoratra masina izay fahafantarana hoe fifadikana dia ohatra hoe olona vitsivitsy mifanohitra hoe agape olona bedibe zany hoe inona mifanohitra fifadikana agape indray ary mifasy hay vehivavy mipetsaka atao zay fotikevitra inona hoe inona ny zavatra ny sapanao rehefa aleo ampamizandray mifady zany ianao ity atsangana entana zana efa mifadiana mibedibe nananatra ny fandara ohatran'izao mipetsaka misaotra nareo zanana anakavara izakoza ny manao zavo zao tsy mananatra fifadikana misaotra dia tena mafibo anazy nakiray koa inona ny zavatra tsapatsika efa vita ny fifadikana nanao fifadikana ianao a inona ny zavatra tsapanao hitanao hoe vita miava mipelo izy ty zay hoe rahampantiny fotsiny Nona ye aratsoratra masina nyvalintenazy satria ao anaty faefatra dia ina olanasoratra masina fa izany efa mponandro izy dia nona tonga amin'izay fakapana no hoe nona soazazay tsy ye misy tsy noany satria anasiko safaky hatrano telo no otriny hoe taratarafina fotsiny no Fanao vitatra ndrapana ny andro fatena. Ina koa zavatra tsapanao rehefa avy mifady ihany ianao
atao fiaraka mandray aloha izy teo arany foe mimoana fa mety somonako matsiaro maivana dia misy fifaliana sy avy fialana vesatra maivana fadiana ianao ny zavatra angatana dredray mivaly dredray tsy mivaly manana le zavatra fampianarana fiangonana dia atsika hoe dredray mivaly dredray tsy mivaly eo amin'eo volaza tanatin'ity tavana ity zay rehefa aveo zay moa ny fampianarana dia hoe misy telo mivalivalaka na tsy eny na mianatra mianatra zany mety hoe mety tsy mivalana eo zay eny ary mitsotratsika raha manifanaizana-jara misy tadana kely tsotsotra toa fampafantarantsika atao hoe fifadikana inao fifadikana hanalina fadina gasy hoe sa kono maintsy sa fifadikana sa tsy nambary sa malina inona le fadina misy hevitra vitsivitsy retoa zay azitsika mbola lampina fitatsika ny atao hoe fifadikana ny voalohany araka otramanako faroambefolatsiny voalohany fifadikana dia fanatitra na fahaosona sacrifice ina ny ataontsika sacrifice hoe fanatitra misakry tsy sakafo inona zany le sacrifice nofonao ataonao fanatitra sacrifie nofonao azapaka fampiasan'izay zay zany le izy ao anatin'ny fifadikana zay amresaka zany sika fifadikana tia mieritreritra ny anaty vavontsika tsika matoa mamaky taky zany ny fahavokisana zany no ataonao fanatitra iny moa amin'ny fiangonana sasany tena fotsihevitra misy le hoe rehefa mifady Isaiasy 58 dia manome ho an'ny hafa raha atao hoe mihina vary tapakapoky ianao atoandro dia lokanao sorony fefana dia iny zany nangontsika dia aveo omena zay anaitetika savanitsy hoe zany zany tena kavinitsy zany Isaiasy 58 zao fifadiana kazitrano mameno foan'ora sy hoe mananamby ianao voanome fa misy sacrifice ataonao ahafanao manome ary zany no mahatongatsika fiangonana io mala tsy avita loatra ny atitokony ataontsika ny fiatretana ny fiainana fiangonana fiatretana mihafa satria sika tsy mifady zany afaka manome valintsisoa ianao raha indray atoandro ao anatin'izay fonana na no manome rakapoka na efa nampianaratsika zany raha napetraka nytetia zavan'ijesoa teo amin'izany fiangonana misantsika hoe ianao ray anazavary dia manga ray sotro dia iny ambony ho an'izay tsy mahavatra dia afaha dia melona izy hoe ity zany a ny fatrabananay isaka matrosaka dia mba tsy ahitana ny ambokaribebetsiky aziarovanazy dia angalany atao hoe ny rakapokatsika zany tsy le misy an'izao kilotran'izao fa rakapoka savana ely ambony eny fa
io anaty fitafikely valan-Jesoa dia izay voakiny eo tarivinao isam-bola tena mety zany. Na ohatra zany tsika tsy mahavita an'izay hoe makakely naovana azy dia hoe mandeha afatra le izy le makakely esorina le kafokafo fa atao safivala dia afatra firy kapoka zany izy ny firy kilao rehefa tapitra ny volana dia iny tonga dia esorinao dia zay zany na hoe tonga rehefa volana dia mividy ny valinao ianao dia manokana nytiravy zany mena valan-Jesoa. Fifatikany zany zava afana mieritreritra ny afo. Tsy hoe mitady zavatra akotra amin'ilay fandaniana ataontsika isika raha vary eto andresana fa ny eo ihany no etsikatsika sy tapantsika. Fifatikany zany hoe mampiena ny hoanina zay mahafoana. Efa izy zany raha ianantsika fifatikany tsy amin'nytany zao fotsiny fa tena hoe fiainana mizana mofonao anoana tsy miandro hoe manambe anao vo izany fa hoe tsy misy ary anomezako zay anjara. Ozy ny mpandinikana hoe manazava iny hoe tsy midikako hoe io fatapahana mofo anankiray dia anao ansasany dia asany anankiray iny ohatra kekeo izy makanjara dia makazonely ina tsia fa iombonana zany hoe izy ny tena izy dia afirantsika izy voalohany zany fifatikana dia fanekena anao fanatitra atonao tena anao fanatitra rehefa hoe momba anao ataonao fanatitra momba anao ataonao sacrifice ataontsika tsy sakafo atoandro sacrifice ny fahasalamana sacrifice ny faharefona sasisa zay ny faharoa dia faharetana iny avantsika teo hoe ao anaty fifatikana dia mivavaka ndraindray mahazo valiny eo ndraindray tsy mivaliny izy fa mianatra. Ny fifatikana zany dia fianarana faharetana miaraka amin'Andriamanitra. Fianarana faharetana miaraka amin'Andriamanitra. Etsika mianatra rehefa maisika dia etsika miaina izay faharetana izay. Toko adiny telo adiny efatra adiny dimy niandranao teto mivavaka ho fiainao zareo miandry vanim-bavaka miandry vanim-bavaka. Ny fifatikana zany dia fampianana anao na fianarana faharetana miaraka amin'Andriamanitra. Ao am-baiboly misy hoe fady izay nefa tsy mahazo ihany mangataka izay tsy mahazo fady izay sasila fa tsy mamaly Andriamanitra mampiandry Andriamanitra ao anaty fifatikana ary mampianatra antsika haharitra amin'ny fivavahana izy. Tsika efa maro ohatra dia efa manao katsitsy ampone foana mahandro tototontsika mialeto kajiana tsara joda be andro sasa mazaka tsara izy tonga nitrano faharetana tsara tsy atokisa be foana andro izazana be rehefa tsy pasteur dia vidividy rehefa pasteur avabe fotoana totsandratsika fa ny fifatikana kosa zay mahatratra mihoatry ny adiny efatra mihoatry ny adiny fito zao amintsika amin'ny rombifolo amin'ny telo adiny enina zany maharitretsy zava-dehibe zany fianarana faharetana fianarana faharetana. Zavatra fahatelo dia fifatikana ahitantsika hoe anitrany zany fetratsika manapesika olombelona ty manapesika ary afantarantsika hoe antreto amin'ny fetrako antreto amin'ny rombifolo efa miady mafy nytoromasiny amoanana mihitsy fa eo no anomboka ambola rombifolo anomboka anitarantsika etampiry dia miady mafy taontsika ila fiderana dia fianarana fahalalana fetry misy fetrysika fa ny Andriamanitra no atafotsika mba afatsika mitsambikana fetra ka ioatra amin'izay mety farany vitatsika. Fifatikana zany dia sacrifice
fianarana farena famantarana ny fetra aneketsika mpaneketena hoe tombovo ny fetra atreko aitena fikatitsy aizatra fanarazana fikatikana asan'izay famatana rehefa manao lamaksy to dia to hoe aizay zay manao eo aizay zay manao eo ty zany aizay zay manao eo aizay zay manao eo zay moa hoe fanasana fa malaitsika eo misy petrakay fa nien'andriamanitra moa manosika atsika tenevaloka hoe manao tompo ny antitiera-vavy izy ianasa mitsalikana daisy mavita mihoatra mifetritsika ao anatin'ny fikatikana ao anatin'ny vanaka fikatikana mier'andriamanitra dia mavita mihoatra mifetra izy ny faefatra dia milaza ny mandinika efa ny fikatikana dia fampakinana feo hafa mba handrenesana ny feon'andriamanitra fampakinana feo hafa mba handrenesana ny feon'andriamanitra inavy ny feom-pakino ny filana sakafo ny filana telefony aloro zany sampandretanao tsy mampany telefony fikatikana fampakinana ny feo ny fitiavan-tena le velana efa fadianana dia mihevitra ny hafa zay fampianarantsika réformé fa tsy ny fandeha fotsiny direvamereo agenao sakafo atatra famtena tonkana ohatra zao mioany anina ny sakafo zay izy ampakeny ny feo fitiavan-tena mba afanao mandre ny feon'andriamanitra mampitsotsika anao amin'ny hafa ny feon'ny filana samy hafa ampakeny mba afanao mandre ny feon'andriamanitra mitatsy anao na miantso anao zay zany fikatikana tika tsy hoe fampakinana ny vavony ihany fa fampakinana ny sona mba tsy haino feo hafa ny soneriana telefona sy ny fizatisa zay zavatra fahatia na dia ny fifatikana dia fanovozana hery fanovozana hery zany hoe ao anatin'ny fifatikana dia miezaka isika mba nosoratra masina hoe miareta-tolo sy mivavainaneo mba tsy dinanareo ny fakapana mety any ny fana fanofino sy manakiry anakory lara fivatikana amin'ny soratra masina ny anakiray dia fiomana hiatrika adina ny fakapana jisy ohatra ny anakiray dia fibebana ny angoda efa natao ny ray zany fiomana mba handresy fakapana ny ray kosa fibebana ny ampitsy nandresena fakapana fa natafitranao tao anaty samy ao anaty soratra masina io zany mitokony fanatsikany hoe raha misy araitana eo amin'ny fiainany manokana dia tsara izy mifadiana misy fakapana be izy misy fakapana be izy mandinjy mampitontolo isan'andro isan'andro raha ohatra ka mety ianao dia izao ny anao anazy dia keoky dia mandinitra itrarehetra miady ny fakapana ianao anysoratra mazy dia mampiatro hoe mifadiana lasika atao anatin'ny fakapana ianao anysoratra mazy dia manao hoe mifadiana fifatikana fanovozan-kely amin'ny hoe raha fakapana fifatikana izay fangatana fanitratena matran'andriamanitra fangatana famelana mita zay io beibe eo amin'ny soratra masina zavatra manaraka fifatikana dia afantarana hoe inona marina no tena mamelona antsy miezaka ataoko ve amin'ny fanafidoano aza hitako na efa misy vitamina C anakobe zao ndraiky adiamina
niezaka ataoko ve sa tena nyherin'andriamanitra no miasa ao anaty any fanao antintena hoe so dia sakafo ao mampahiry tsy sakafo fa herin'andriamanitra so dia niezaka atoko amin'ny fitsabontena so dia mikotra mataoko ary mampatanjakafo tsy zany fanehoana ny herin'andriamanitra tsy fampiozan'ilay fotsiny fa fanehoana ny hery fiainanao mieritrany amin'teranao na sakafo na fitsaboana na mitanjaka senao indray las'andriamanitra vitapio ny fahaizanao lasa toy andriamanitra vitapio tsy zany le izy fa ny herin'andriamanitra no tsy ao anatin'ny fikatikany vitanao ihany na le mareko azy ianao mivasokila azy ianao mety nandalo tsy fahasalamana ianao tao ao ho vitanao io satria misy eo anatin'ny fikatikana ny herin'andriamanitra zavatra fafito dia fiaonana manokana amin'andriamanitra ny fifatikana fiaonana manokana amin'andriamanitra ny fifatikana rehefa mampianatra ny mpianany valaka ny tompo ao anatriko faheny dia hoy izy hoe aza mamanao ohatra ny farisa zay ataony valana fatsitry hoe fadiana izy fahenareo izy dia midina mefitranao maningina ary mitoky zay atrianao maningina no amany ny fikatikana zany dia tsy hoe dia tsy fiakasanetsy dia re fadiana tsy amin'ny agabe no tsy fakatsara mbola zay koa le fifamorena amin'ny agabe tsy misy fakatsara rehefa fadiantsika zao mangina miaola manokana tamin'andriamanitra azonao sambyeko fikatikana azontsika paminalaka toy izao razavadehibe hoe tsy mbalentinetsy fa amin'ny fahaminana miaolanao amin'andriamanitra ireo ailay mombamomba ny fikatikana ny votoatin'ity resaky zany rehefa tsy ketantsika ny hoe fikatikana dia resantsika kosa hoe ny fikatikana fanolora-tena fafozan-tena miaraka amin'andriamanitra maimahely fanizanitra rehetra itoro ny filazantsara isika inona no lanja ny fifatikana amin'ny fitoriana ny filazantsara itoro ny filazantsara isika nahoana no mila vatsy na sakafo rehefa itoro ny filazantsara itoro ny filazantsara isika tena manefanjavitra hoe tonga fa nahoana izy mbola milatsika fiainana mandao arsika ny fifatikana izay tsahivana vetivety eo a dia tena hoe fanekenao hiala eo afovoany anakisaka ny filanao alametraka ny toeranao eo ambany fahefan'andriamanitra eo ambany fahefany herin'andriamanitra ny ten'andriamanitra raha atao zany hoe sary efa vonety dia fifatikana miala tsy hoivony fiaina akisako ny filana ary maiky mipetraka eo ambany fahefany ten'andriamanitra eo ambany herin'andriamanitra ny herin'andriamanitra no iamorana raha akisaka ny fitoriana filazantsara zay inona avany azonazay raha mandray sika ohatra rehefa avonivatariana dia tenyvohitra ny tompo dia inona nitsenanazy sy ny mpianatra tely ambandeha inona ny teneny vaokata ina zavatra kosa omarikakasina ojisoa tia misy olona tatrapoteniny mitenina mpianatra ao zahay mba aokazy nefa tsy vitany dia hoano jesoa iny karazany raha tsy amin'ny vavaka sy ny fifatikana maraka fasily andiny fasily amborobo ao amin'io zany no ahitantsika hoe ny fifatikana dia tanterana hanehoana ny herin'andriamanitra ka ny fitoriana filazantsara zay fanafahana ny olona amin'ny asa anatin'ny satana amin'ny tsy finoana dia
ilana fifatikana mba haneon'andriamanitra ny elo amin'ny fitorina ny filazantsara. Ranomanga zany afafinalana rehefa hitory filazantsara ohatra anomboka ny fitorina saryndekoana mialohan'io dia tokony fadianatsika. Androso zay sika amin'ny fitorina manodina mialohan'izay dekolasy zay tokony misy fifatikana. Misy karazana fatorana izay mangeza ny fiarahamonina tsy afatsika amin'izao. Fa mila ny fanehoana ny herin'Andriamanitra. Mila ny fanehoana ny herin'Andriamanitra. Izay hoe fifatikana sy ny fitoriana ny filazantsara. Misy tetikasa tokony asosoka ao zany, mety hoe indray mandeha itiapiandohana ihany efa tsara zao. Fa misy tokony asosoka eny antsefatsefany hoe raha ndesika iantafika ho any amabo sy pezekotety any ambolaniny otoka septembre isa aogostre zaniko. Tao hoe fatianina fiangonana manontolo fa tsy hoe ianasianasiana be hitory ihany ny fandeha fa ivavaka sika ho an'izay fitoriana filazantsara zay. Fa tena ilaina ary misy vokatra miavaka kokoa amin'ny fandehanana hitory hiarovan'ny fifatikana iny karazany. Ny anankiray rehefa hiatrika ny asa ny tompony raha nizotra ny tantara filazantsara tany Matio rehefa vita ny batisa dia mety ny fanatany nefitra izy hifatiany efapolo andro tao amin'izay dia nanomboka ny asany tao Galilea. Ny fifatikana sy ny fitoriana filazantsara dia zavatra tena mifamatotra. Ao anatin'io dia ny fandresena no lehibe. Fandresena ny fakapanana. Ny olona ionjaka an-tsehatra ny fitoriana ny filazantsara dia tsy maintsy efa matoky fa voaron'Andriamanitra ny fakapana samihafa izy. Voaron'Andriamanitra ny fakapana samihafa izy. Any sehatra ny fitoriana ny filazantsara hoe iavana nampitohy miarakanao ary ilao. Fa tsy tena hoe fakapana be tena fezy ao tsy tena nao mba tsy laginy. Révision de permanence. Fakapana be zany dia dreo ho an'ny mpamandrimana sama italiana miara-milantoana. Zao fanokana teo izy mandritra aminazy. Nefa tsy manovanana zany fa mila mihaja ny fakapana sika mialoha amin'ny alalana fifatikana. Mba ho asaina n'Andriamanitra mierina ho ato fifatikana hoe ianareo manefa iraka tahaka ny Jesy koa dia fanandresy ny fakapana. Dia fanandresy ny fakapana. Na mifakizaka ny amin'ny vatsy dia hoe izany fakapana voandara zany hoe eny zany tena mitatro izy. Resy zany, resy zany. Mba ndray antsika mbola ny fifatikana sy ny fitoriana filazantsara ihany. Rehefa ao amin'ny asany zokolo fahateo ambin'ny folo na rehefa andraikirana Barnabasy dia mifatianana ny fiangonana vao nahiraka azy. Zany koa mbola manamafy hoe ty fitoriana ny filazantsara tia dia tokony hiaika na hialoanga ny fifatikana vao antokana ho any ka fadiany izy hoy izy Ramasina dia hoy fanahy antokana ho any Barnabasy Saoly nanao hirana. Izay izy koa nandeha tsy nandeha fotsiny na tena natsoratra masinitsy avana hoe fifatikana fitoriana ny filazantsara. Ny asa fitoriana ny filazantsara dia azo sikatsairana koa izy telo. Raha nandeha izy ka nanaiko hovadiny mpanjaka araka tolon'ny Mordekay anatomboka aizanazy dia fantany fa tazonotozany firenena. Dia tazitsika ny sokatra masina toko ahoana ny ijerileo zany zao firenena. Dia izao any izy hiditra ao mpanjaka
na tsy fotoana tamina zany fa izao mifatihanina ny tsosy rehetra fa mbe olona ray anafaka fireneny mialoava ny fifadikana nataony mpiray firenantany afaka ny fireny voavotsy ny jiosy zany na ifanen'Andriamanitra ny hery tao anatin'ny fifadikana nitsika hoetsika kristiana hoe ho anontaniana am'izao vanim-potoana iarahantsika izao na anontaniana izao hoe nahoana ny firenentsika tsy afaka nazavana hoe ianona saina tsy mety teo izy foana ny hoe atodio amintsika koa ny fandinateny so tahaka jona isika dia mandeha tantsambo dia inaola tsy mety nandeha no mahatonga ny sambo rehetra na tsy naraikina nyzotombolo indray hoe rehefa nitsona ny kiantafy na ny fanohanana ny tafina masina dipetsaka ny manino tsy mamaky mihoatra mamaenza isaoran'Andriamanitra dia izao ny fifadikana ity tena ilaina famonjena ny fireny fifadikana ilaina famonjena ny fireny raha miantso tsika hoe fifadikana ho an'ny firene zarino aby vavaka ho an'ny firene isareno mitoeky fa ilainza tena ilainza raha ny ministerano jerena ny zavatra manaraka ny fanetretenantsika ao anatin'ny fifadikana rehefa itony filazantsara isika la ianarana teo araka ny atsika dian'andriamoana dia ny fahafantananao ny fitretranao atreto mifetrako fa nytomenioa dia Andriamanitra zany miakatra telonoatra tsy mpanoana zany isototavana mandritrany dia kontonanao tafika masanao iotokodareotrapezy taonakireny dianany tapelotra manao tsakelo ioa marina natselotra masa hoe zany izy miakatra tsy maintsy fa tonga tonga misy metrysy fa tsinao amin'izay tsinonao amin'izay ianao io zay zatra miditra fiara dia mivoaka fiara no nahafitan'izay lalantavitra izay tamin'ny tafika masina aion'Andriamanitra ny herina amintsika ny fifadikana tsy eritreto amin'izay anao famare famotonany olona zay olona famare ianao le tena olona matanjaka manao ny herany tony amin'ny mahery izy miazakazaka tsatatra mandetsitra atena many izy ao anatin'ny fifadikana no aion'Andriamanitra ny heriny ho an'ny mpitory ny filazantsara dia androsika ny hoe miasa mpitoriana filazantsara sy ny sakafo na ny vatsy manomekako fafolo andekrenatra zany fafito dia misy filazanjesoa hoe azy amitotra katakobatsy katakola na kapanakoa fampiasa mendrika azy nohanina fa rehefa nitsangana tamina kosa Kristy jireo ny baiboly dia misy filazana hoe tanona moa izy dia ndeha taminazy mitondra fa zao kosa mitondra zany hoe ao misoratra masina fifadikana resantsika rehefa vatsy rehefa miatrika asa fitoriana filazantsara ilaina ny sakafo izy tsy miteny aza mitondra dia voaloha tena hoananany fa mandeho azy fa ahoana ny toena misy anome mendrika azo hoan'ny mpitoro ny filazantsara ny antony tsy hitondrana tsy hoe dia fifadikana mitoy satria rehefa filazantsara dia fatiana tahaka Jesosy resatera sesitalamasina tsia tsy mitoy fa rehefa miatrika kosa dia vatsina ary amin'ny fomba n'Andriamanitra vatsina amin'ny fomba n'Andriamanitra rehefa mandilika ny fiainan'ny Paoly sika ao miasaka am'izao fafamambefolo Paoly zay nandalo soben'olontiana kristiana vakoblino satria iray raha fiainan'izy zao dia
tsy zaka ny fiangonana korintonana manakarena sain'ny olona mpampo filazantsara dia iosikafolona sy maivaiva tamin'ny fampiainana tsy ivaiva tamin'ny fampiainana fotsiny izy fa mbola mafimafy koa mafimafykatika ivaiva tamin'ny fiarana sy ny fahafoizana koizana any matonga ny paoly mampianatra mbola fahafoizana ambokony korintiana fa izy manao hoe eny azy mendrika vehivavy izy dia mendrika mitolofilazantsara dia velo filazantsara tsy hihinana baiboly matsy atonysisadiebe hoanao baibolinao pasitera fa izay nazanareo la filazantany torina mamelona ny fiangonana ary tonga mamelona ny fanapon'Andriamanitra zay mitovy zay nohevitry ipaoka korinto zay sedran'izany olanamanazany dia nampiasa ny tanana izy ka nanao ilay asany apôstôly fahavalambin'ny folo andiny fahatelo no hoe nanao ilay sy ny mpiaramiasa tamin'ilay io ny fitoana izy zany tamin'io dia nanoana ny teraka fa eo filipiana kosa izy dia nazo hoe misotra ny zareo tao Filipi izay nanoana azy tsy tapaka na dia tany akonjasy izy misy fotoana izy zany rehefa tontolo sy marikarakara dia nanoana ny tenany izy sady miasa izy no mitory fa misy fotoana izy rehefa sedra mpanoana dia afaka miasa manaraka tamin'ny fitoriana ny filazantsara izy mivatsy ny fitoriana filazantsara averina moa zany fa mitory filazantsara dia tsy hoe fahadianana mandrapavitany fitoriana nataviny fahasoavantsay vavatolino tsika fa mitory filazantsara dia avina novoesy na leon'Andriamanitra mihery mandresina tao anatin'ny fifatikana dia mandroso amin'ny asa ka mila vatsy anankiray na izy mamatsy ny tena miasan'ny tanana mba ahafahany miatrika ny fitoriana na izy anirano tompo oaika takanyely anirano tompo vahoan'Andriamanitra takan'ny Paoly teo anatrehan'ny kristiana tao Filipi tena ilaina zany ny vatsy rehefa amperinasa kosa ny fitorony filazantara dia sy ny fahadianana zay sezika tsy gavena fandraiky koa le toerana mandraikana atao maina mihitsy atreo sakafo izy mampamitsy tena ataon'ny taizandrelibe izy dia ina koa dia makazy iny dia ndraindray tsy santena tsy malevina izy tokony vona dia zavatra apetratsika hoe tena na io zany magatsy tena misy fotoana ohatra nandeha asitsika tamin'ny tantasa dia izy fiangonana no hoe tena tsy manana an'izay fa ny mahandro sakafo tsy mitondra vatsy zany tsy tiadikan'izay ohatra ny asany apôstôly izy misy indray hoe izay ny ampahany sakafo rehetra rehetra natadidy teo zao ohatra ny voanjo dia ampianantsika manaraka dia miantoka ny sakafontsika izy fa ribonao ny amanakozy dia ohatran'izay misy fotoana zany mamatsy ny totory ny manodida oaka zaho na ampiasan'Andriamanitra misy fotoana ianao tsy maintsy mitondra izay hoentina Paoly namanjanterany Paoly ngatsiny hafa fitoriana filazantsara sy ny sakafo na ny vatsy dia ao kotsahona rehefa fa tsy hoe satria kely dia kely ny sakafo dia tsy vidy miasa fitoriana efa natosika ny fivatikana izy ka afaka sy vonona hiatrika fitoriana amin'ny fotoana rehetra amin'ny tranga zavatra rehetra amin'ny toezavatra rehetra io zany ilay telo amin'ny valopolo ambon'izany hoe na mivoky na mivoaka io ilay filipianina katrezana hoe mahay ny zavatra rehetra no amin'ilay pampahilatsy tia pampahakatozatra eo le amin'ny fahadiana ianao misy petra ianao may fa mihain'Andriamanitra efa nomena anao sy natseona ianao vita miaraka amin'Andriamanitra miasa fitoriana ilaina ny vatsy fa tsy izay matiera ahafitana fa mihain'Andriamanitra zay efa natolony ho azy ny zavatra farany dia
dia hoe mahefa ny zavatra rehetra ny tompo nahoana kosa isika mbola antsoy. Mahefa ny zavatra rehetra ny tompo fa miantsotsika izy hivavaka sy nyfadianana afoy ary eo manehoana fa manao zavatra tsy takatra ny satika izy ao Andriamanitra izy. Mahefa zavatra izy dia miantso izy mipianatra, miantso ampao izy, miantso eo mpaminany izy mba hamitany ny zavatra tsy maintsy ofibraiky. Andriamanitra tsy midina hoe eto Andriamanitra dia por ny filazantsara izasenao no ampiasaina ny fitambarany fanomezam-pahasoavana ao anatintsika maneo ny tenin'Andriamanitra mahefa ny zavatra vita ny fitoriana misy ny sakafo natanjaka ny tetafika miverina somantsara fany satria voasoratra ny danitra miana mahefa ny zavatra rehetra mito saingy miantso ny mpaminany hitondravatra izy, miantso ny apôstôly izy, miantso ny paoly izy, miantso tsika fiangonana izy mba hanehoany fa amin'izay hitambarany fanomezam-pahasoavana natolotra ho antsika no manasongadina lay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra vita tafika masy satria tao ny fanomezam-pahasoavana mahay mametotra Tão fanomezam-pahasoavana ny mahay mametotra, tão fanomezam-pahasoavana ny mahay mamantsika, tão fanomezam-pahasoavana ny mahay mahandro sakafo, asa ny tetafika ahafanany zavatra rehetra. Anioana Andriamanitra fa mahefa ny zavatra rehetra izy. Mahefa izy fa mitadina ary mamatsy amin'ny fomba tsy takatra ny saina ho fanehona ny heviny mahefa ny zavatra rehetra. Dia sika anatin'ny folomitra ny amin'ny dinandray andreno mamanatra mpifampitadidreno efa lazaka tatsika teo fifadikana tsy hoe fifadina loka sy mariana raha misotro raha misotro fifadiana fa tena hoe faniriana ny filamanitra tsy alatsika telefona, tsy alatsika vary, tsy alatsika loka, tsy alatsika vary aman-janaka, tsy alatsika mpianamiasa, tsy alatsika mpinamana eto azana. Fa miresaka fitoriana filazantsara sika. Fanontaniana izay azontsika variana ny hoe inona no filana mbola tsy maintsy alirika na ho an'ny tenantsika kristiana na ho an'ny fiangonana manontolo mba ahafahana bebe kokoa ny fitoriana filazantsara. Inona ny fifadikana alirika atao ahafahana bebe kokoa ny fitoriana ny filazantsara. Inona izay? Ahenao na mivary alatsaka. Atao sakrifisy ny fotoana sasany mba hitokony mivavaka sy ny famakiana soratra masina izany izy ireo. Misy fotoana alainao amin'izay fotoana azo angalana ary tokony angalana mba hanetsemanao na ampitomponao ny herim-pananao ny alalan'ny vavaka sy ny soratra masina tsy ny andro fifadikana toy izao ihany fa ampitompo izany ny sakrifisy ny fotoana mba ahafahanao mitombo amin'ny fanontena ka ahafahana fitoriana ny filazantsara. Izao tena zany feritreritra ny sakrifisy tokony ataon'ny fiangonana ahafahan'ny fiangonana mitombo kokoa amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ity zavatra tia nao raha tsara fandao ampitomboana ho amin'ny fitoriana ny filazantsara akisaka amin'ny fitoriana ny filazantsara any amin'ny tetikola hoe any amin'ny petikula hoe retura mesa mafeto biblia dois bases na voga otimista ny faharoa ny sakafo sy ny vaza fitoriana ny filazantsara. Ahoana ny ahafahantsika mampifandaza ny filatsika any amin'ny tafika masina sy ny fiamperantsika amin'Andriamanitra amin'ny famatsiantsika amin'ny hery, herim-batana, herim-tsaina, herim-batana.
ataoko fandanjana hoe tia anjara fiangonana itia misy petra ny fiangonana misy petra ny tenako itia ilay tena antenany fanehoran'Andriamanitra eto. Za rehefa zokina amanjely Andriamanitra aketo mifetrako. Za no olona marefo aketo mifetrako mpamanjely Andriamanitra. Mila tsapantsika zany fa mihoatra mifetranao rehefa miantetra mierin'Andriamanitra ao anatin'ny fifatikana zay ny fahafoizam-teny. Mazava hoe tena nanain'Andriamanitra isika na tsy n'Andriamanitra fa tadiavana fahafoizam-tenantsika. Raha teny fahafoizam-tena tsy hoe fahampiana fotsiny fa ny fampianarany koa eo amin'itiana hoe tena no natony vao nanome izy. Zay tokony fantatsika sendra manao mpampakaratra sy pelitatika fanolantena vao fanolana vola. Rehefa mahatsika hoe direo ny vola Andriamanitra. Tena anao zany tsy natokotro mpavola feno vola ety fenolanty iza ny tejeo iza ny hira iza ny nino ndao fenona vola e feno trano feno vola zany le fenolana izabe. Dia ahoana direo hoe mideran'Andriamanitra direo hoe enao aloha ny manontolonao dia iny tena hoe marky ka tsy marky olona fa zay mahian'Andriamanitra. Atoloha ny tena manontolo ahoana ny ahafahanao mampitombo ny fahafoizana ho amin'ny asa fitorinan'ny filazantsara. Ao anatin'ny fifatikana isika misy resaka fahafoizana ampianaritsika teo ahoana ny tomboana fahafoizana mba ahafahanao mandray anjara fitorina ny filazantsara mivantana na mialan'ny fanohanana isaky karazana vavaka vola sy ny sisa. Eny atreo ny fiangonantsika manana dimy ndraiky isika afaka fampizahana ndraiky fampitahina anatin'ny mandranana na isana fanamariana na fampitahina be isamboany fotoana. Izy teny hirana mikamanay fa tsy teny izy teny efa mitena zany eny aviavana dia enganeny tokoa no manampitsika mba afatsika tombo hoe ao anatin'izao fifatikana dia amin'ny fahavonona mba andray anjara amin'ny fianam-piangonana indrindra ny fitorina ny filazantsara. Mahefa-javatra rehetra tombo maneho heviny izy ao anatin'ny fifatikana azontsika mizakafaka ny fitorina maneho heviny izy amin'ny fahatinantsika amin'izay hitantsika mitoro ny filazantsara maneho heviny izy raha miantso anao ka tsy maintsy anary zany amin'ny fanitram-pony. Andriamanitra mivavatsika Andriamanitra. Andriamanitra dia tsoranao zay tsy foanty nazonay nandrindray nandrindra nadray ny votoatin'ny afatra miainga ny fifatikana ho amin'ny fahitanana fitorina ny filazantsara mba vokatra be ho amin'ny tantorinao izany tombo amin'izay rehetra fampizarana tena hitombo amin'ny fahafoizana amin'ny fanoratena masina ary indrindra antsapaka olona tena ilainao ka antsonao ankotry anatanteraka ny asanao. Manoho izao fifatikana izao izahay misotranao no mifatikana indray amindray rehefa-tsinitany anatin'izao andro manoloana sy fitsindry fotaka izao dia ianao tompo hiasa ny fanorantenany amin'ny alana fanay masina ametraka ny tena maro atameakandray misiraponao mifampitona ny fiangonana amin'ity fotoanan'ity amin'ny alana Jesoa ilay efa nampianatra nay fadianana no androanay zanakanazy. Amen. Eny andriamana dia araba indray izany sandary sy atotra ny tompon-andraikitra ny fetana teny